Izay ny amin'ny vaovao iny fa niatra nanomboka androany voalohany volana febroary ny fanavaozana ny fiantsonan'ny fiara etsy Analakely sy ny manodidina. Manomboka androany ary dia miakatra ho 500 ariary ny saran'ny toeram-piantsonana eny Analakely sy ny manodidina, 500 ariary izay aloha isaky ny ora iray. Fanampanazavana mahakasika izay indrindra. Nampiarina manomboka androany ny fanavaozana ny fiantsonan'ny fiara eny Analakely sy ny manodidina. Araka ny vina izay efa napetraky ny commune Antananarivo renivohitra, mitentina 500 ariary isaky ny adiny iray ny saran'ny toeram-piantsonana. Raha ny hita teny an-toerana androany aloha dia mbola tsy mandeha ny rodateur afa coupon no ampiasain'ireo mpiasan'ny commune. Na dia izany ary dia efa miatra kosa ny vidin'ny saram-piantsonana ho 500 ariary isaky ny ora iray, izany hoe arivo ariary raha tafiakatra ora roa. Tsy dia matotra loatra kosa raha ny fandaminana tsikaritra ho an'ireo mpaka sy mpandray antsoratra ny vola, any ka mahatonga disadisa eo amin'ny mpanjifa sy ireo nampiandreketana ny vidin'ny parking. Tsy maharaka ny zava-misy loatra izy ireo, ampiandreketany ny coupon mahatonga ny fimenimenoman'ny olona. Efa misy lera ka dia soratana eo izay oran'ny janonany dia izay nialany. Efa namontsy ampiasaina ilay rodateur amin'izao mbola tsy ampiasaina izy mbola miandry ilay karta. Miatomboka androany ny saran'ny saram-piantsonana ireto, ary foana manomboka androany ihany koa ny parking réservé eny amin'ny toerana manodidina Analakely fa ny commune Antananarivo avokoa ireo toeram-piantsonana ankehitriny. Nahasadakatra ihany koa ny nahita ireo olona izay nampandreketana ny mahakasika ny fahandriam-pahalemana na ihany koa sécurisation amin'ny fiara raha toa ka nampiakarina ny sandan'ny saram-piantsonana tsy manana valiteny kosa izy ireo. Rehefa aloha fa izy polisy namenareo antoka kosa ny olona fa anatin'ny assurance ny olona izany atao mandoa lafo izany dia sécurisé koa izany tomobilina. Sadakatra ireo mpiandraikitra ny toeram-piantsonana tsy mahavaly ny fanontanian'ireo mpanjifa mahakasika ny mety ho fahandriam-pahalemana ho an'ireo fiara izay mipetraka na dia eo ary ny fampiakarana ny sandan'ny toeram-piantsonana. Mavesatra ihany ho an'ireo mpanjifa ity sandan'ny 500 ariary isaky ny ora iray. Tsy mandà kosa nefa izy ireo raha toa ka misy ny toky ho an'ny fanamafisana ny fahandriam-pahalemana. Raha ny andro voalohany aloha ny jerena dia mbola tsikaritra ny tsy filaminana eo amin'ny fampiarana azy izay, satria tsy ireo fiara rehetra no nangalana ny saram-piantsonana no ny fahavitsian'ireo mpiandraikitra, ary mbola hita manodidina ihany koa ireo mpaka ny saram-piantsonana. Hatreto aloha dia mbola hita mibaribary ny fitsapatsapana amin'ny fampiarana ny fanavaozana ny fiantsonana fiara eto Antananarivo.